ity hetsika ity zany a dia ataontsika anatin'le hoe énergie expo andian'ny faharoa moa zany izy ity natao indrindra ahafahantsika mampiroborobo aloha sy mampahafantatra ny olona ny tontolon'ny famokarana angova azo avaozina ao ny avy amin'ny alalan'ny masoandro ao ny avy amin'ny alalan'ny fanodonana ny akora mitondra entona azo ampiasaina eo ihany koa ny avy amin'ny alalan'ny rivotra ary mazava ho azy fa eto ihany koa ny ataontsika hoe ny jirama izay orinasa famokatra herinaratra voalohany raha zay nazana azy eto Madagasikara izay efa tena miroso ao anatin'ny tetikasa Pagozy sy ny tetikasa Lidy iarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena miroso amin'ny fanatsarana zany sy ny fanavaozana ny tetikady rehetrarehetra hoentina mamokatra herinaratra izay azon'ny tsirairay ampiasaina ary mba amin'ny vidiny mirary ary araka fantatsika rehetrarehetra dia mba ialantsika amin'le ataontsika fahafantaran'ny olona rehetrarehetra azy hoe délestage dia misy zany ireo famokarana teknôlôjia vaovao moderne ahafahana mamokatra herinaratra sady tsy lafo no ihany koa azo avaozana satria araka volazako teo hoe azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny rivotra sy ny fanodinana ihany koa ireo akora izay tsy ilaintsika intsony amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny vatoaratra ny fako sy ny akora azo ihany koa avy eny amin'ny tontolo rehetra hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Ny délestage dia eo andalana mihitsy ny hitanareo angamba ny fanambarana izay ataon'ny fitoram-panjakana eo amin'ny sehatra ny fanavaozana ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Manana tanjontsika hoe ho 500 ny vahoaka malagasy dia hisitraka ny fahazahoana herinaratra any an-tokantrano amin'ny taona 2024. Efa araka volazako teo hoe misy ireo projet tetikasa maromaro averiko indray ny tetikasan'ny Pagozy, tetikasan'ny Lidy, ohatran'izay koa ny endrika fanarenana rehetrarehetra izay hoentin'ny ministera misahana ny angova mba elana indrindra amin'izany délestage zany ary miara-miasa akaiky amin'ny jirama amin'ny fanavaozana an'ireo milina mpamokatra herinaratra. Miala tsikelikely ihany koa tsika amin'ny fampiasana solika satria fantatrareo tsara fa sady lafo ny solika no miankina betsaka amin'ny vidiny eo amin'ny sehatra ny varotra iraisam-pirenena ary lavitra ihany koa ny taterana azy satria mbola zay manosy atsika eo amin'ny 10 000 km vao tonga aty solika tsika mbola tsy mamokatra raha teo dikan'izay tsy maintsy miditra zany aloha amin'izao fotoana izao amin'ny ataontsika hoe hybridation zany hoe mampiasa famokarana herinaratra avy amin'ny alalan'ny masoandro sy ny solika isika.